20 ny volana novambra taona 2024 eo amin'ny foibe fitsika mariavana dia aladin'ny sampaty noho izany miaraba tsika sokoto rehetra nahatratra izao alady natokana hitrotroanam-bavaka ho an'ny sampana mpanazava sy tily izao fa ho antsika eto amin'ny fitandremana kadikely riavana dia alady ho an'ny taranaka arak'izany koa dia miaraba tsika rehetra taranaka ary indrindraindrindra miaraba tsika fiangonana nahatratra izao fetiny taranaka izao ho aminareo hatrany ary ny fahasoavana ombany fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ifampaherezantsika riavana dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko 20 andininy 7 hatramin'ny 430 izay efa vinaky tamintsika teo izany. Inona ary ny votoantin'ny afatra izay entina amintsika riavana eo anatrehany izany tenin'Andriamanitra izany dia hoe aza velan-dalo ny famonjena. Aza velan-dalo ny famonjena. Fa ahoana moa no ahafahantsika milaza izany? Ahoana no ahafahantsika miteny izany riavako? Dia andao tarafintsika tamin'ireto jamba ireto, reto jamba roalahy ireto. Hitantsika tsara fa rehefa nandalo Jesoa dia tsy navelan'izy ireo, nandalondalo foana izany fahandalovan'i Jesoa izany, fa nanatanteraka ezaka izy ireo. Ary izay no ahafahantsika milaza hoe aza velan-dalo ny famonjena. Riavako malala ao amin'ny tompo, tsara ihany ny mampatsiahy antsika ny fiarahamonina izay niaina an'ireto jamba ireto. Manao ahoana loatra riavako ny fiarahamonina izay niaina an'ireto jamba ireto tamin'izany fotoana izany. Hitantsika tsara fa teo ambany fifehezan'ny fanjakana Romanina ny jiosy tamin'izany fotoana izany. Ny feny Romanina tamin'ny alalan'ny governora, maro ny fandimby tao. Tamin'ny andron'i Jesoa moa izany dia ny Pilato azy efa fantatsika tsara satria voalaza ny fanekem-pinoana apôstôlika izany. Arak'izany, ireto fiarahamonina jiosy reto na ireto vahoaka jiosy reto, satria eo ambany geja ny fanjakana Romanina dia te hitady fanafahana, miandrandra famonjena izay entin'ilay Mesia. Efa nisy ihany ny ampahampamonjena izay nieritreretin'izy ireo tamin'ny andron'ny Makabeo, kanefa moa nandamoka izany very ny fanantenana. Arak'izany dia fiarahamonina mitady ilay Mesia, mitady ilay mpanafaka, mitady ilay mpanjaka avy amin'ny taranaka Davida. Fa eo ihany koa riavako malala ao amin'ny tompo, fiarahamonina manao ahoana ihany koa raha eo amin'ny lafin'ny fivavahana. Ny feny fivavahana tamin'izany fotoana izany moa ny mpisorona be, izay hitantsika tsara fa nanjakan'ny kolikoly tamin'izany vanim-potoana izany, satria maro ny vola niditra tao amin'ny tempoly, noho izany niadivana ny toerana hakan'izany hoe plasin'ny mpisorona be izany. Noho izany tsy dia hita taratra loatra ilay tena fivavahana marina. Miandrandra famonjena ny vahoaka, mitady famonjena ny vahoaka. Ary ny jamba, ary tsy ny jamba ihany, fa ny olona izay heverina ihany koa manana fahasembanana. Tahaka izany ny boka dia voailikiliky ny fiarahamonina ary miantehitra amin'ny hafa. Ny any azy atao dia ny mangataka ary indrindra riavako malala amin'ny tompo
no sokajiana ho tony mpanota mihitsy reny olona ireny. Reto jamba roa lahy zay voailiky ny fiarahamonina, zay toa miantehitra amin'ny hafa ny amin'ny fivelomana. Handray andro ry havako malalo amin'ny tompo, raha hitantsika tsara ny soratra masina, ary rehefa mipetraka teo amoron-dalana izy ireo dia na zavatra andriseho reny Jesoa mandalo, reny Jesoa mandalo. Zany reto jamba ireto zany ry havako malalo amin'ny tompo dia toy ny vahoaka rehetra ihany koa miandrandra ilay famonjena, mitady ilay famonjena, teaka ilay famonjena, ary fantatra izy ireo tsara fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo izany. Ilay zanaky Davida dia mampiseho hoe ilay Mesia, ilay mpanafaka, ilay mpamonjy. Noho izany tsy avelan'ireto jamba ireto andalondalo foana ty andro ity, ka raha nandre izy ireo hoe zany Jesoa, dia inona no nataony io ianao? Niantso mafy, niantsoantso izy ireo, nangataka famindrapoa tamin'ilay Mesia. Eo anatrehan'izany moa zany ny vahoaka tia metraka mandrakariva ny toeran'izy ireo hoe anareo olona voailika, ianareo olona mpanota, tsy mendrika ny iantso n'Andriamanitra ianareo, tsy mendrika iantso an' Jesoa ianareo. Fa eo anatrehan'izany ry havako malalo amin'ny tompo, tsy nanahaka an'ireto jamba roa lahy ireto izany, tsy nanahaka anazy ireo nitady an' Jesoa, tsy nanahaka anazy ireo niantso an' Jesoa, niantso an' Jesoa izy ireo ry havako, tsy navelany nandalo lay famonjena azy ireo. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ho antsika mpianakavy ny finoana, ahoana moa ny ahafahantsika tokoa mandray izany tenin'Andriamanitra izany raha amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Isika tokoa ve efa voavojy, marina amin'ny valiny, efa vita amin'ny famonjena, ary efa olom-boavonjy isika, ko hoe aza velan-dalo manao ahoana moa? Ry havako malala ao amin'ny tompo, mitaona antsika mpianakavy ny finoana, aza velan-dalo ny famonjenanao amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izay enona ao anatin'izany ny toriteny, ao anatin'izany ny fampianarana samihafa, firifiry ny tenin'Andriamanitra renesitsika hatramin'izay. Nandalo fotsiny ve ny tenin'Andriamanitra no enotsika ireny? Satria tsarovy fa ireny no manamafy ilay toerana misy itsika hoe olom-boavojy. Noho izany aza vela mandalo ny toriteny eo amin'ny fiainanao, fa eo ihany koa ny tenin'Andriamanitra hita maso ny alalan'ny sakramentan'ny batisa sy ny fanasan'ny tompo izany. Aza velan-dalo fotsiny izany ry havako malalo amin'ny tompo, aoka tsy ho fahazarana ny mandray ny fanasan'ny tompo, fa tsarovy fa manamafy ilay toerana misy antsika hoe olom-boavojy efa nandray ilay famonjena, miazona antsika mandrakariva ho isan'ny vahoaka an'Andriamanitra. Hitantsika tokoa nge reto jamba roa lahy reto ry havako, rehefa nanao niezaka ny amin'ny fiantsoana ny Jesoa, reny Jesoa ny antsony, nijanony Jesoa, onena Jesoa, ary tsy vitan'izany fa nanontany azy ireo Jesoa, ahoana ho Jesoa tamin'izy ireo? Inona ny tianareo ataoko aminareo? Tsy nisalasala, namaly izy ireo, tompoko ny mba hampahiratana ny masonay. Ry havako malala ao amin'ny tompo, niezaka reto jamba ireto ny amin'izany
fitadiavana n'izany famonjena izany dia tsy very anjavona reny Jesosy. Ary hitantsika tsara aloha fa nanendry ny masony Jesosy dia nahiratra niaraka tamin'izay, ary indrindra tonga mpianatra Jesosy izy ireo, nanaraka an' Jesosy izy ireo. Afaka tamin'ny aretina izay nanjoa azy ireo, fahajambana moa marimarina kokoa, nahazo ilay fahazavana, fa indrindra afaka manaradia an' Jesosy Kristy Tompo ireto jamba ireto, tonga mpianatra ireto jamba ireto. Ary azontsika antsoina mihitsy ny ary hoe tonga kristianina ireto jamba ireto, satria nanaradia an Kristy. Ny olony afaka tokoa ry havako no afaka manaraka an' Jesosy. Ny olona tsy voageja, ny olona tsy voafatotra no afaka manara-dalana an' Jesosy, afaka manompo an' Jesosy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, aza velan-dalo ny famonjena amin'ny alalan'inona? Amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, satria Jesosy Kristy Tompo lay famonjena, zany inge le anarany hoe Jesosy hoe Jehova no mpamonjy, famonjeny Jehova. Aza velan-dalo ka Jesosy lay tenin'Andriamanitra hita maso, tonga nofo. Ary amin'izao andro iainantsika izao, raisitsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Noho izany ataovy zava-dehibe ny fandrenesantsika amin'ny tenin'Andriamanitra, satria izany mamelona atsika, izany no miazona atsika amin'ny toerana misy atsika, dia hoe olom-boavotsy. Ataovy zava-dehibe reny tenin'Andriamanitra, renesintsika hatramin'izay ireny, na inona mety ho endriny, na henony io na hita maso, ataovy zava-dehibe ny fiazonana ireny tenin'Andriamanitra ireny. Indraindray ry havako malalo amin'ny tompo, zavatra miseho, nanahoana ny tao am-piangonana, nanahoana ny fanompom-pivavahana, dia mamaly le mpiangona, tsara, mahafinaritra, miandry ihany ianao, manontany ihany ianao, nanahoana ny fanompom-pivavahana, dia tena nilamy, mety tsara, zotra tsara, nanaraka tsara amin'ny fepetra ara-pahasalamana, avelona hoe amin'ny fanontaniana, nanahoana ny tamin'ny fanompom-pivavahana. Tsy mandre mihitsy ny ianao hoe zao ny tenin'Andriamanitra tao. Indraindray adino lay tenin'Andriamanitra, nefa ao lay famonjena atsika ry havako malalo amin'ny tompo. Indraindray vao mivoaka dia levona le tenin'Andriamanitra. Tenin'Andriamanitra tsy levona, fa indraindray tsy tsaroana, tsy niasana saina, tsy nieritreretina, to mandalondalo fotsiny ihany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, vanim-potoana amin'izao iainantsika izao, ilaina ny tenin'Andriamanitra ampahery atsika, satria aina ho amin'ny mahazo azy, ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ho fanilo ny tongotsika sy fanazavany lalantsika izany tenin'Andriamanitra izany. Noho izany ampidirina ao anaty iainana, hifampizarana, hifampaherezana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, taonatsika handray izany tenin'Andriamanitra izany. Aza velan-dalo ny famonjena. Ahoana moa zany ny andraisantsika zany? Tenin'Andriamanitra, satria Jesosy nge ilay famonjena. Jehova ny mpamonjy, famonjeny Jehova, azontsika andikana azy. Aza velan-dalo ny toriteny, fampianarana samihafa, aza velan-dalo reny, fa hivelomy, hiainana. Atsika aty amin'ny tanan-dehibe ry havako malalo amin'ny tompo, dia tena manana fahasoavana, tena manana fahasoavana. Fa ho anay any ambanivohitra any, mandeha tongotra adiny 8 vao afaka mandray na miainy tenin'Andriamanitra ny kristianina sasantsasany. Dia hoy ianao hoe fangary zareo tsy mamaky baiboly ao an-trano,
zareo ary tsy mahay mamaky teny sy manoratra ary ao anatin'ny tanàna iray zay anankiray fotsiny ny baiboly ray fotsiny ny baiboly ray ary le mpamaky anazy ary mbola tambatambazana be kizy moa zany mba mahay mamaky ao dia okalokely noho izany rehefa hoe misy fivorim-piangonana izany mandeha tongotra aninona iainy tenin'Andriamanitra iainy fampianarana zany zava-misy eto Madagasikara zany tsy any Afrika zany tsy any amin'ny tany zany eto amintsika zany sarotro zany hoe iainy tenin'Andriamanitra izany hoe misy fivorim-piangonana hony ary dia makany daholo lalana nefa sarotro any lalana fa hoe mangetaheta ilay tenin'Andriamanitra mangetaheta ilay fampianarana mangetaheta soratra masina ary ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo mangetaheta mba handray fanasan'ny tompo mba hiombona amin'ny latabatra masina noho izany raha maheno hoe misy fivorim-piangonana hony ary mandalo ary hony pasteur sy ny sisa dia tonga miala maraina alina manao ditongotra miainy tenin'Andriamanitra tondra vatsikely fa atsika ty tena sambatra isika moramora kokoa no afahantsika miaino izany tenin'Andriamanitra izany noho izany araroty ry havako malalo amin'ny tompo araroty misy olona anankiray izay ary any amin'ireny tamin'ny fotoanandro mbola tsisy amin'ity Covid-19 ty dia tanàna tsy idirana baiboly dia miantso amin'ny telefônina amin'ny ligne international hoe mba amakio soratra masina dia efa amakianao soratra masina satria mangetaheta ilay tenin'Andriamanitra araka izany isika mpianakavin'ny finoana aty amin'ny toerana misy atsika moramora kokoa no afahantsika miatrika izany mandray izany eo moa ny internet ny alalan'ny Facebook sy ny sisa andrenesantsika fampianarana aza vela andalo fotsiny reny aza vela andalo fotsiny ezaka izay ataon'ny olona samihafa amin'ny fandrafetana ireny satria manamafy ny toerana misy atsika ireny dia hoe olom-bovontsy ataovy zava-dehibe ry havako satria ilaina io tenin'Andriamanitra io mamelona atsika ao ny fanantenantsika ilay fiainana mandrakizay izay efa sataritsika sahady eo anivon'ny fiangonana izany fa aza velandalo ihany koa fanompoam-pivavahana aza velandalo ny fanompoam-pivavahana hitantsika tsara reto jamba-roalahy reto afaka nifandray tamin'i Jesoa afaka mifampiresaka tamin'i Jesoa afaka nangataka tamin'i Jesoa raha isika amin'izao endriny izao zany dia hoe fahafahantsika mivavaka ao anatin'ny fanompoam-pivavahana satria tsika izay miala any an-trano any manana tombavaka isika manana etaeta-po isika hoentitsika amin'i Jesoa aza velandalo ny fanompoam-pivavahana anaterantsika ireny vavaka ireny hitondrantsika ireny vavaka ireny ry havako malala ao amin'ny tompo taonantsika mpianakavin'ny finoa araroty ny fotoana ahafahana miaino ny tenin'Andriamanitra ahafahana mivavaka satria izay ilay fifandraisana fiombonana amin'ny Jesosy Kristy tompo hitehirizantsika ilay famonjena izay efa noraisintsika efa olom-bovonjy isika ary ho an'ny mpandray fanasan'ny tompo ary efa nanaiky ary efa niteny efa azoko ny famonjena noho izany tany mafy izay anananao tany mafy izany toerana misy ianao izany hoe olom-bovonjy ary ho atsika kristianina réformé nateraka ny fanitsim-pivavahana ny olom-bovonjy no manatanteraka ny asan'Andriamanitra manao ny asan'Andriamanitra tsika satria efa nahazo ilay famonjena fa tsy hoe manao ny asan'Andriamanitra tsika mba azahoana ilay famonjena taonantsika mpianakavin'ny finoana aza velandalo ny famonjena izay efa niraisinao tamin'i Jesosy Kristy tompo satria tsarovy voalohany mety ho farany ary ny farany mety voalohany misy olona nge mety amam-polo taona ny vavaka fa avy eo araka ny ambaran'ny soratra masina hoe nanota dia maty tao anatin'ny fahotana
fa zay no hitsarana anazy noho izany aoka tsy ataoko tena be loatra isika hoe za efa zao mitoerana misy ahy dia anao ambany zavatra ny tenin'Andriamanitra, anao ambany zavatra ny fanompom-pivavahana, fa tokony anana fanetretena mandrakariva isika araka ny nambaran'ny sitrapon'Andriamanitra teo zany. Tokony anana fanetretena mandrakariva isika, anavao ny fanolorantena mandrakariva isika, iainy tenin'Andriamanitra tsy tapakitsika arak'izay azo atao, arak'izay fandamina amin'ny fiangonana, satria maninona mahasoso mahatsara atsika izany, miazona amin'ny plasy ny toerana misy atsika izany dia hoe olom-bovonjy. Fa misy fiangonana sasatsasana tena rarotiny zareo misy noho ny amehana ara-pahasalamana dia aloha tsy hivavaka efa miezaka manao fandaminana amin'ny fiangonana dia nataony fialokalofana izy efa kamo izy talohan'io amehana ara-pahasalamana io, amin'izao moa efa vita fa kamo izy dia avy eo lasa amarininy ilay izy avy eo iny no ahafahany tsy manatanteraka n'ilay fanompona an'Andriamanitra. Aoka tsy kristianina mitete isika satria maninona izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena, maharitra hatramin'ny farany tsika ao anatin'ny fanompom-pivavahana tsy monamonaina. Ndraindraiky misy olona monamonaina safosafo tenda kamo izy rehefa lava be ny fanompom-pivavahana, rehefa ela be dia kamo izy safosafo tenda eo izy dia mikofokofoka eo izy dia mijery ny akavia izy, mijery ny akavanana izy, ody manonoka eo izy dia farany izy voaka moramora. Misy ary ny sasany tsongona mihitsy le zazakely tsy mitomany tsongona le zazakely mba hitomany dia tondra zaza mivoaka, satria maninona tsy maharitra eo amin'ilay toerana. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ny fiangonana ngeno isatarantsika ilay fiainana ao amin'Andriamanitra, ao amin'i Jesosy Kristy tompo tokony haharitra amin'ny fiainam-piangonana isika. Any ambanivohitra any ny fanompom-pivavahana tena lava, satria maninona adiny 8 zareo vao mahita an'ilay fanompom-pivavahana. Noho izany ianao ny reraka, fa tsika moa tsy voatery hitoviny any ambanivohitra, fa zaho mila maharitra ao amin'ny tranon'Andriamanitra isika, satria ao ilay trano be iombona atsika, mahiray atsika ao amin'ny Jesosy Kristy tompo. Havako malala ao amin'ny tompo, aza velan-dalo ny famonjena zay efa niraisinao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Aza velan-dalo ny tenin'Andriamanitra zay toriana aminao isaky ny alahady sy izay fotoana ny fiangonana. Aza velan-dalo ny fanompom-pivavahana zay oman'ny fiangonana ho atsika. Ny alalan'ny fiangonana reny io fitandremana na ny sampana sy ny sampan'asa, aoka isika ho maro anisa mandrakariva, satria manamafy ilay toerana misy atsika maha olom-bovonjy izany. Ry havako malala ao amin'ny tompo, tahaka an'ireto jamba roalahy ireto, raha reny fa hoe zany Jesosy dia izay ilay andro mpamonjena, niezaka izy ireo nitady ary nanao ny herin'ny manontolo hanatonana an'i Jesosy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, aoka anao ezaka ihany koa isika hanatonana mandrakariva, hanatona fiainam-piangonana hivavaka iainy tenin'Andriamanitra, satria mahasoa sy mahatsara atsika izany, manamafy ny toerana misy atsika maha olom-bovonjo izany. Ary indrindraindrindra ahafahantsika ihany koa mangataka amin'i Jesosy, mivavaka amin'i Jesosy, mitondra amin'i Jesosy ny etaetam-potsika, satria Jesosy nge dia miteny atsika mandrakariva hoe inona ny tianareo ataoko aminareo, tsarovy miteny atsika mandrakariva izy. Noho izany ao anatin'ireny fotoana izay hivavahantsika aminazy ireny dia aza misalasala, miantso ny anaran'ny tompo, mangataka amin'ny tompo, satria maninona sofiny tsy lalo-dalovana fa mahare, ary ny tanany tsy fohy
fa mahavonjy ampy ho atsika tsirairay avy ho an'Andriamanitra iray an'ny voninahitra amen.